Mbola hivavaka isika tompoko. Misaotra, midera, mankasitraka anao zahay, rirainay be fahasoavanao. Nahatratraranay ty andro ity, zay sady faran'ny taona ihany moa zao, kanefa fankalazan'ny fiangonana ihany koa ny nahaterahan'ny zanakao Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay satria zany fahaterahan'ny zanakao Jesosy zany no mamindra toerana anay, miala avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava, miala avy amin'ny tany aliky ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, miala avy amin'ny tebiteby ho amin'ny fiadanana. De taio ny fiangonana zay mivory eto, taio koa ty tontolo misy anay ty, ty tanàna misy anay ty, mba hahazo anjara fiadanana avy aminao Jesosy. Mety misy koa ny tsy afaketo tompo no ny antony maro samby hafa, dia mangataky zahay mba hahazo anjara amin'ny fahasoavanao izy rehetra, tsy ho diso anjara aminao tompo. Fantatra fa ianao Jesosy zanakao, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao zany dia tia ny olombela rehetra ho vonjena ianao, mba ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. De mangataky anao zahay tompo, sokafo ny fonay mba hidira ny teninao, hidira ny teny soa mahafaly zay hambarany zao, amin'ny anaranao Jesosy tompo, amen. Tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao tompoko, dia raha sika mahita izany, araky zay voasoratra ao amin'ny filazantsara Saramasina, dia araka ny Lioka zany. Lioka toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Lioka toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Rehefa iaraha mahita izany, dia mivakitry izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tam'izany andro zany, dia nisy didiny avoky Augusto Kaisara, mampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao fonon-kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia, avy tao an-tanàna Nazareta hankany Jodia, ho ao an-tanàna Davida zay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaky Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny zay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy, dia tonga ny andro hahavelomany. Ary niteraka ny lahy matoany izy, dia nihodidiny ny lambanjara, ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-trano mbahiny. Ary nisy mpiandry ondry tam'izany tany zany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nisangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Dia hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro nilaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy tompo. Ary zao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjara, sady mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe, voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Riray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Voalohany indrindra dia teny fiarahabana ny tsirairay avy noho ny fahatratrarana ity andro lehibe ity. Fotoana zay faran'ny taona zao, mbola miandry ny taom-baovao sika, kanefa fetin'ny Noely moa zao, ka dia hatramin'ny omaly zany
dia tomey fiolona ny fiara maro be hamangy fianakaviana. Fomba ny ety andafy zany eto Fransa. Am'izany no ifanolorana fanomezana samby hafa, mifanakaly fanomezana ny olona, zava-dehibe zany. Eo no isehoan'ny fihavanana, eo no isehoan'ny mahampianakavy anankiray. Kanefa dia misy koa anankiray zay miombona amintsika, havasika, ndraindray mety sy tadiditsika, mety sy saroasika, misy havasika anankiray zay tena havasika tokoa, dia any an-danitra, dia Andriamanitra zany. Izy no sy mba nanadino nanome fanomezana asika, nanome cadeau asika izy, dia Andriamanitra zany. Ny cadeau nomeny dia sy mba fonosana anankiray tahaka ny mahazatra asika, fa ny zanany Jesosy, io no fanomezana nomeny. Jesosy zay atorony asika dia ilay zazakely mena vava zay nateraky Maria ary Josefa no ray mpitaiza azy. Tany Betlehema zany zaza zany niteraka. Ary zao raha natao hoe tany an-dapasoa zany niteraka dia visy ihany ny olona nahazo nandray azy. Visy ny olona nahazo nandray zany fanomezana zany. Fanomezana zany dia ho an'ny olona rehetra, sisy avakavaky. Dia tany an-tranomby, tany amin'ny toerana faran'izay sotra, azony olona sotra alehako any. Ny mpiandry olo zay nilazaina teo dia olo sotra, oka atao hoe olona eny asisy ny fiarahamonina aza izy ireo. Kanefa dia afaka nanatona an'izany toerana nanoloran'Andriamanitra ny fanomezana zany. Jesosy zanany ity fanomezana ity. Dia mifaly isika satria nahazo fanomezana, nahazo cadeau anankiray isika. Cadeau mandrakizay zany tompoko. Sy miova, sy miofo, sy manam-piovana, vaovao mandrakariva. Ity cadeau sika ity dia lazainy tenin'Andriamanitra zay vao andrenesika teo. Fampamonjy niteraka ho anareo anio. Ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Mpamonjy izy. Cadeau mamonjy asika ity cadeau men'Andriamanitra ity. Mpamonjy niteraka ho anareo anio. Ao an-tanànan'i Davida, ao Betlehema zany, dia Kristy tompo. Tompony aisika izy. Tompony fahaveloma sika izy, tompony androany izy, tompony apiso izy, tompony zavatra rehetra izy. Kanefa nanetry tena, zay ny zavatra mahagaga, nanetry tena izy, ka dia raisika amin'izany fanetretenany zany izy, mahazo mandray azy ny olona rehetra. Sy vitan'izany fa mety misalasala isika. Ny tenako ve afaka mahazo an'izany ihany, kanefa ny tena efa azao amin'ny taonjato misy asika zao no velona. Mbola afaka mahazo an'izany ve? Dia manambara ny anjely zay nilazany teny soa mahafaly teo manao hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, ho anao koa zany, ho asika ankehitriny koa zany, ho an'ny tsirairay avy amintsika zany, ho an'ny olona zay sy atao am-piangonana koa azy, dia mahazo an'izany izy. Ka dia ny zava-dehibe dia ny mandray ity fanomezana ity. Zay zany zavatra lehibe voalohany, ny fanomezan'Andriamanitra sika ny zanany malalany dia Jesosy Kristy zany. Manaraka an'izany dia ambara eto fa misy fanoratana. Matetika raha mbola teo amin'ny fahakelezana ny tenanay zany, zay mba miteny tahaka an'izao, ny tenako zany dia nieritreritra hoe fisoratam-panambadiana ve zany, sahiana ve zany, sy ny azo ny sakanana ny saiko tamin'izany, fa dia zay nieritreretiko hoe fisoratam-panambadiana. Kanefa tompoko dia sy zany, fa karazana recensement zany izy ty, fa ny sambahoaka fanao ny fanjakana tamin'izany fotoana zany.
nanao fanisambahoaka mba azahoana mamantatra nisan'ny olona afaka hantoa hetra, manao fanisambahoaka mba azahoana mamantatra nisan'ny vatandehilahy azo atao miaramila. Zay no antony fanisambahoaka, ka dia risaina ny vahoaka. Ka amizay zany ny didina petraky ty kaisara ty na hoe ty amperora ty dia samy mody any an-tany daholo ny olona, any no anisana azy. Ka dia nody tany Betlehema Maria sy Josefa, zay mpifamofo tamizany fotoana zany. Ka dia nody izy ireo namonjy an'ity fanisambahoaka ity, fa tsy hoe isoram-panambadiana any amin'ny mpanao soram-piakohonana tany Betlehema akory, fa tena fanisambahoaka ny diany any. Ny zavatra anankiray mahafinaritra anatin'izany dia zao, ny didin'ny mpanjaka tamizay dia tsy maintsy nitanterahana moa, kanefa ambony noho ny mpanjaka dia zao, tamizany indrindra dia ny mpanjaka nanompo ny fitondran'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany dia lasa ho teraka any Betlehema, kanefa tsy zay ny fikendren'ny mpanjaka, tsy zay ny fikendren'ny amperora, tsy zay ny fikendren'ny kaisara, fa ny azy dia ny hoe hanoratra ny anaran'ny vahoaka. Kanefa amizao dia izany fanisambahoaka izany no ahatonga any Josefa sy Maria tsy maintsy mody any Betlehema ho teraka any ny zanak'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra zany efa ela be hatramin'ny taonjato maro, ny an'ny mpanjaka vao teo no teo, kanefa dia mifanozo zany zavatra zany. Tsy hoe mifanozo ihany fa tena ampiasain'Andriamanitra hanatanterahany sitrapony zany lalam-panjakana zany. Ka dia tompony zavatra rehetra Andriamanitra, tsy isy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra, tsy isy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra, tsy isy misehoseho azy ny zavatra rehetra. Ka na dia isika zay mandray ny filazantsara ny fahaterahan'i Jesosy zao eto am-piangonana, dia tsy zavatra zay hoe programatsika hoe aza dia mikarasanao noely afaka herinandro, zay no eritreritra sika zany. Fa ny tena programan'Andriamanitra dia zao, fitarihananao mba hanatona, mba hanireny ny filazansaran'i Jesosy. Sarovana amizany ny filazantsara zay renesina eto, tonga ny anjelin'ny lanitra nilaza, tsy mba hoe ny lehibe aiza no ny rahan'Andriamanitra, fa ny anjely any an-danitra no ny rahany nidina hanambara ny fahaterahan'ny zanany. Rehefa avy eo dia nandre zany ny mpiandriondry, rehefa nandre ny mpiandriondry dia lasa nakany Betlehema. Ny mpiandriondry dia nanao hoe andeha isika ho any Betlehema hizahaza ny zavatra zany, ambara amin'ny andininy fahadimy amby folo sy ny manaraka. Fa tsy tena hevitry ny mpiandriondry no tena mitondra azy, fa ny fanahy masina no mitarika ny olona. Ny fanahy masina mitarika sika eto am-piangonana tompo, tahaka ny tarihan'ny fanahin'ny mpiandriondry ho any an-tranongilina any Betlehema, dia tahaka an'izany itondrany asika eto. Zay no filazantsara lehibe ambarany ty andro ty. Voalohany zany dia ny kadon'Andriamanitra zay omeny ny olona rehetra, omeny anao koa le zany, raha tianao zany, raha afaky mandray azy ianao dia raiso izy. Faharoa zany dia zao, ny fanahy masina mitarika ny mpiandriondry ho amin'ny Jesosy. Tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy zany na iray aza raha tsy tarihin'ny fanahy izy. Ny fanahy tao amin'ny Jesosy zaza zany no nitarika ny mpiandriondry ho ao aminy. Tahaka an'izay koa sika mandraka ankehitriny, na dia misy aza ny maila zay alefa, na dia misy aza ny feon-dakolosy zay henona, dia ny fanahy masina zay, fanahin'i Jesosy no mitarika sika ho eto am-piangonana, mitarika sika hifamangy, mitarika sika hilaza ny vaovao mahafaly ity Noely na Krismasy ity. Zay zany zavatra lehibe faharoa. Ary ny amarana sika ity filazantsara ity dia ny vocation sika. Io zany zavatra resahana farany eto, ny vocation sika. Ahoana moa nahitasika ny fomba ny anjely? Ny anjely zany rehefa tonga izy dia
niverina izy ilay anjely anankiray zay atao hoe Gabriela moa zany no nilazany vaovao mahafaly io. Dia niverina any an-danitra Gabriela. Rehefa avy eo dia nitondra namana marobe izy, anjely marobe tonga nankalaza an'Andriamanitra. Fa nahoana sy nankalaza an'Andriamanitra tany an-danitra ihany? Fa inona ny antony zany? Nahoana no midina etỳ an-tany indray zareo mankalaza an'Andriamanitra ety? Mba hiombona amintsika ny tena mahizy azy asika, na inona niraikitra sahanina, na inona asa tao, na inona no toe-piainana misy asika, na ankasarotana na ankamirana dia zao asika natao mankalaza an'Andriamanitra. Zay no tena dikany. Entin'Andriamanitra midina ety ny fankalazana azy amin'ny alalan'ny anjeliny, ka dia ny toe-piaina sika zany dia toe-piainana mankalaza. Aza mba atao manky ny fiainasika ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny asa tao andavanandro, amin'ny zavatra mora na amin'ny zavatra sarotra, na inona zany mankalaza an'Andriamanitra tokoa. Zay zava-dehibe ny mankalaza an'Andriamanitra. Aleo mankalaza an'Andriamanitra toy izay mankalaza olona. Aleo mankalaza an'Andriamanitra toy izay mankalaza tena. Aleo mankalaza an'Andriamanitra toy izay mankalaza zavatra hafa. Ankalazao ny tompo, voninahitrany ho an'Andriamanitra ray sy fanakabary masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay ray sy ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray. Raisana ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandraka izay. Amen.